raha maniry ariva avaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 6 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any Antaninarenina, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo. Zany tokoa Tompo no faniriana ihany io. Na dia olombelona ary no hitondra ny hafatra dia mino manokana izay fa ianao ilay Andriamanitra no hiresaka androany ary hamangy ny fonay, hamelona ny any anatinay ihany indray. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy, ary amin'ny anaranao no anaovana izao vavaka izao. Amena. Dia faly indray miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity. Maneho fiadanan'ny Tompo amintsika, faly ihany koa miaraba izay manaraka amin'ny tambazotra. Ihany ny afatry ny Tompo indray tsika androany arak'izay hitaritan'ny Tompo atsika. Na nyresantsika tamin'ny farany Noa taranak'Seta. Dia tsy mirenireny fa manana antom-pisina. Iza mbola nirenireny tamin'ity herinandro ty. Mbola hitotsika amin'izay afatrizay anio mba ho azontsika tsara ilay izy. Dia amaky tantara anankiray izay tsy izoviana itsony aminao isika mba angalatsika an'izay tian'ny Tompo ampianarina antsika androany. Dia izao zay zavatra hoenontsika eto dia misy fahalalana hifampizarana amintsika. Fa za mino androany fa ny zava-dehibe indrindra izay ho raisinao dia tsy fahalalana fa asan'ny Tompo any anatin'ny fanahinao. Amen. Ozy izy ny apôstôly Paoly rehefa niresaka hoe ny teniko ozy izy dia tsy tonga taminareo tamin'ny teny fahendrena matona fa tamin'ny fanehoana ny hery sy ny fanahy. Ny fandikan'ny olona an'izy iny matetika dia hoe ny fotoana izay anompona an'Andriamanitra dia le hoe hery sy fanahy zany dia ohatrany hoe démonstration de puissance, hoe misy fandroana demini, misy fanasitranana marary. Marina fa hoe fanehoana hery zany, herin'Andriamanitra miasa sy sisa. Fa raha ohatra mandinika ny baiboly manokana ianao dia tsy misy fotoana mihitsy ahitanao ao anatin'ny fizaran'ny apôstôly, ny asan'ny apôstôly ray manontolo sy ny epistily ray manontolo ka rehefa miresaka hery izy dia miresaka délivrance, na miresaka fanasitranana, na miresaka miracle. Tsy mahita an'ireo sujet ireo ianao tafaraka. Fa ny atao hoe herin'Andriamanitra dia izay ambaran'ny apôstôly Paoly hoe tsy menatra ny filazantsara ozy izy satria maninona? Herin'Andriamanitra ho famonjena an'izay rehetra mino zany. Ny atao hoe herin'Andriamanitra zany dia puissance de la parole de Dieu, herin'ny tenin'Andriamanitra izay manafaka ny olona ao ambany vahoan'ny Satana, ao ambany herin'ny Satana. Ny herin'ny Satana dia izay manarona voalan'ny olona tsy alalany ny sitrapon'Andriamanitra. Ny herin'ny Satana dia izay mampatonga ny olona tsy hafantatra sy tsy hahita ny asan'Andriamanitra. Fa rehefa miasa ny herin'Andriamanitra kosa dia miala izay zavatra izay dia lasa mahita izy. Amen. Mino fa hiasany aminao ny herin'Andriamanitra androany. Satria za tsy tehizara fahalalana fotsiny amin'izao. Tsara ny mahalala raha lasana bavy fa ny fahalalana tsy mitondra lavitra zany. Tsy mahavoky fahalalana. Tsy izay mahafantatra ny composition ny akondro, potassium, magnesium, izay misy iom rehetra. Fa tsisy olona mahalala zany dia voky. Hoe fantatra izay dia voky azo. Fa ny hinana akondro dia izay no mahavoky, sa tsy izay? Dia takizay ihany koa ilay izy. Dia ifampisarintsika tenin'Andriamanitra anio. Leoka toko fa 5:40
leo ka toko fa 5 andeny fa 1 ka hatramy fa 7 toy zao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy ao tsara sika avy alao zay feo any ivelany any any fa vetivety io dia milamina maketsika aminaran'i Jesosy. Aroy Jesosy nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Aroy ilay zandriny tamindrainy raiko meo any anjara fananana tokony ho ahy dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Noho ny afaka kelikely dia nangolon'ilay zandry ny fananany rehetra dia lasa nakany tany lavitra izy dia nandalo ny fananany tamin'ny fivelomany ratsy tany. Ary rehefa lany avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka dia nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany. Ary dia nirahany tany antsa iandry ny kisoa ary satry ny ameno ny kibony tamin'ny voankazo fihinan-kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary anodiny sainy dia hoy izy indrisy maro ny olona karamainy raiko manakanina be dehibe fa za kosa maty mosary eto. Ianga dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao zao. Tsy miendrika ny atao hoe zanakao intsony fa atovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Amen. Aitsika ilay tantara tsangany tanana zay mahay ny tantara ilo. Tantara ilay zanakadala izy io hainy rehetrarehetra tsenjery na dia ny tsy mpivavaka ary dia mahay an'izany zanakadala zany. No frantsay mahafantatra zany fils prodigue zany dia resaka mikasika an'izy io isika fa amin'ny lalany hafa sy amin'ny heviny hafa no ifampizarantsika androany. Zany hoe zay ifandraisan'ny zanakadala sy Kaina sy Seta zay zany le izy zay mahatonga le izy toy an'le tamin'ny heriny. Raha siko feheza teny foy anatin'ny 10 minitra monja fampatsiahivana ny tamin'ny heriny dia zao niresakitsika fantaranaka rehetra teto ambonin'ny tany dia nofaritanyireo olona anankiroa ireo dia Kaina sy Seta izany. Etsy andaniny i Kaina samy zanaky izy moa adamaseva izy roa lahy fa etsy andaniny Kaina dia olona pirenireny sady mpanjenjeny ary etsy ankilany kosa i Seta olona manana antom-pisiny. Ary ny taranaka Seta no namaritra ny olona rehetrarehetra izay nananan'Andriamanitra antom-pisiny zay tsy velombeloko azy fotsiny teto amin'izao tontolo zao izay nampahafantarin'Andriamanitra tamin'ny vanim-potoana anankiray tao anatin'ny fiainany. Fa izy dia tsy olon'olom-pona, izy dia olona manana antom-pisina ary mivelatra ary tokony hivelatra ao anatin'izany. Io zanak'olombelona io maly naheno reportage kely tsy dia mpanaraka loatra reportage fa zay zany sady miasa ny ambadika any no nisofoko mandeha ary ilany ary any maheno an'le izy mandeha le télé dia mitantara zavatra eo hoe resaka inona violence na moa violence erisetra tao amin'ny ankizy dia hoe anisan'ny erisetra tao amin'ny ankizy ny ankizy any ampianarana tsy azo adroadrona tsy azo atao zao tsy azo atao zao sy sisa rehetrarehetra mampikorotana azy zany lasa very izy lasa ohatra zao lasa ohatra zao dia mihaino an'le izy tena zany mihitsy le taranaka Kaina tsy centré tsy misy zavatra ifikirana amakan'le antom-pisin'le olona. Dia ozy izy Jesosy laza ao amin'ny mena Matthieu 7:5-20 tonga ny rivotra mamely ny rika tonga ny tafiotra menjera le trano rehefa aveo. Dia hitantsika ireny karazana olona fomba fiteny frantsay délinquant manao foana mifoka rongony satria manina tsisy faharany antom-pisin'le olona fa velombeloko azy fotsiny izy. Misy olona manam-pahaizana fa tsy mandeha amin'izay loany, misy olona afaka baka dia mirenireny tsy fantatra mihitsy ny hoe afaka dia anao nary azo andeha anao dexa anao agro atao daholo ty rehetra ty tsisy zavatra marina ny anaty any ohatra fotsiny zay resako zay. Fa androany isika iresaka mikasika an'izy io osytsika hoe nitaranaka Seta kosa dia olona zay manana antom-pisiny ao anatin'ny fiainany. Ity ary le zanakadala dia ozako hoe izara fahazavana vitsivitsy ako amin'ny tenin'Andriamanitra voalohany indrindra ho anao androany. Ny teboka voalohany ao anatin'ny tantara io dia zao itantara io
lalina be izy io, tena lalina ary mizara zavatra be dehibe ary miresaka zavatra be dehibe. Izy io mantsy misy fanoharana be dehibe fa zanakadala ny tena haitsika fa ho alohan'izy io a misy resaka ondry 100 veriny anankiray. Eo alohan'io a misy resaka farantsakely 10 veriny anankiray. De zay vao miditra amin'ny zanakadala veriny anankiray de mbola nisy ray tavela teo. De mifandeha n'io tantara io de zao zavatra tiako ampahafantarina anao aloha voalohany indrindra de zao le tantara. Le izy a tsy zanak'olona tany no natsangana fa zanaka tao an-trano no nampidiana. Le resaka tsy ondrin'olona nandehandeha tany no nosamborona hoe ndry mampalahelo aho ty ondrin'olona ray ty a. Tsy fantatro hoe anizy izy ty a fa andeha hotezaiko ty a andeha adopteko ty a, tsy zay. Fa ondrin'lay olona to ihany no very de nylozany 7 de lasa izy nandeha nitady an'le anankiray zay very. Le farantsakelin'lay vehivavy a nanananaky 10 izy a de very de fampitady an'le farantsa izy a de tsy farantsan'olona nihitany tany nahitany ty a de tsy manana very an'le anankiray ana fa ty ny solony a saotra n'Andriamanitra de izy le tenin'Andriamanitra milaza hoe niara nifaly tamin'ny sakaizany izy. Zany hoe teboka voalohany resako aminao anatin'le resaka sady de zao a ity tantara ity a de tantaran'ny ondrin'Andriamanitra, tantaran'lay an'Andriamanitra votsitra de tafody avy eo. Tsy tantara zavatra vaovao zany ty, zanaka vaovao, ondry vaovao, farantsa vaovao, fa le taloha no mody. Ny tantarany zanak'olombelona ny zanaka ny taranak'se tam'izay zany resantsika de zao misy période ao anatin'le tantara izay niaina ny zanak'olombelona. Ny période izay niaina ny zanak'olombelona de zao mizara anankiroa. Ny anankiray ny vanim-potoana izay niaina ny Adama amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Rehefa miresaka izy ny tantaran'ny razambean'i Jesosy de miainga izy avy eo amin'ny Jesosy de niemotra makao amin'ny Josefa de miakatra de niefaran'le tantaran'le razambe eo amin'ny Adama de tonga eo amin'ny Adama de ozy izy amin'izay ny tenin'Andriamanitra hoe i Adama zanak'Andriamanitra. Zany hoe ny deparan'olombelona, ny deparan'olombelona de eo amin'ny Adama ary ny deparan'ny Adama de tao amin'Andriamanitra. Ny système spirituel ara-panany zavatra resako aminao antsika izay voavonjy de tao amin'Andriamanitra isika. Jesosy Paul milaza an'izay ao bokin'ny Timoty le izy a jereko telo izy fa tsy tadidiko indray izy misy anazy. Isika ozy izy de nofidiny tao amin'ny Kristy hatry ny fony mbola tsy ary ny fanorenana an'izao tontolo zao. Zany hoe ny olom-boafidy ny Kristy rehetra de tahaka ilay zanakadala tao an-trano no nisy azy hatramin'izay. Ao tsara vetsika loatra eo. Tao an-trano no nisy azy hatramin'izay. Aizy io trano io tao amin'ny Adama, tafaraka tamin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra. Fa tonga ny vanim-potoana anankiray nanotany Adama de niaraka mpanota tamin'ny Adama daholo ny taranany rehetrarehetra. Tafiditra tao anatin'izay i Seta, mpanota niaraka taminy, tafasaraka amin'Andriamanitra. Noa tafasaraka amin'Andriamanitra. Abraham tafasaraka amin'Andriamanitra. I Mosesy tafasaraka amin'Andriamanitra. Josefa tafasaraka amin'Andriamanitra. I tsy fantatro rehetrarehetra, zay rehetra linye rehetrarehetra n'lay olom-boafidy. Le mpanoratra anazy zany de zao sy mifahazon'ny olona anazy amin'ny fotoana izay bebaka ny olona amin'ny fotoana izay tafotony de ozy izy ny mpitoriteny matety androany ianao voaray, androany ianao zanak'Andriamanitra, androany ianao ohatran' zao androany voasoratra ny an-danitra ny anaranao fa tsy fahamarinany zany satria manino. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe hatry ny fony mbola tsy ary fanorenany zao tontolo zao de efa nanana ny anarany tao amin'ny boky ny fiainana ny olona. Zany hoe mbola tsy nisy ninino zay le teneniko anao hoe efa tao amin'ny tranony ray de ampodiana fotsiny sisy zay le zanakadala. Le ondry efa nitezain'le tompony tao fa votsitra de ampiverenana. Lay farantsy efa tany an-tanan'le vehivavy vakeo olioka toko fa 5 ray manontolo io fa latsaka tany ambao farafara, latsaka tany sisy ngorodiny
dia mitady an'ilay farantsa izy dia hita n'ilay izy dia faly izy. Ny olona amin'ny Kristy dia efa atao aminy ihany ny ampivereny fa tsy vofa. Ny asan'ny mpitolo ny filazantsara dia tsy miezaka hanangona ny olona rehetrarehetra ho any an-danitra fa miantso an'ilay ondrin'ny Kristy. Ohatra mitondra megafona fotsiny zany dia miantso, iza ny ondrin'ny Kristy o, fa tsy hoe iza ny teo any an-danitra o, iza ny ondrin'ny Kristy, ary ny ondrin'ny Kristy maheno an'izay feo zay dia tafody zay le ondry zao, ondry ray fotsiny. Fa zay amin'olo ka fa dia tsy maheno an'izay zavatra zay, tsy sensible ny any anatiny mifariseo, dia hoy izy Jesosy, ianareo taranako mena rano ka na dia hitory ny filazantsara aminareo areo. Possible, satria tsy ondriverina reo fa taranako mena rano. Alefa fotsiny filazantsara dia Kristy ny mahalany azy dia mikasika ny azy dia mampodiny azy ao amin'ny tranony rainy indray. Azontsika hatreo zay zany fahalalana ifampizarako aminao androany a, mba tsy hampatonga anao iketrika be ahoana fo mamonjeko an'ity zanako hoanary dia ampitahoriko fahaverezana zany miketrika ny mpitolo filazantsara rehefa tsy azo ny mpitolo filazantsara fa neny Kristy ny ampodiny. Ozy izy zany hoe manana ondro maro zay mbola tsy atao amin'ity valy ity sa tsy zay ny ambarany fa tsy hoe ambony zay biby hitanareo rehetrarehetra ny ampodiny atao ambany ho avaditsika ondro fa haitsika zavatra rehetra fa zany manana ondro maro zay tsy atao amin'ity valy ity dia ny asanareo dia ny mandeha nareo dia miantso an'ireny zay raha tonga ny mpianatra ny tenenina mazava tsara ary raha misy tanàna tsy mety mandray anareo raisy ny kapo popay vovoka dia ndana ny findatanana hafa fa tsy ao no misisika andro amanalina hoe ty maitranao azao a fa ny ondriko ny an'ny feoko ary mahafantatra ny feoko azonao ve le tevoka ray aloha. Fa isika zany raha nampidino amin'ny Kristy dia tao amin'ny Kristy any tsika dia ampiverenina fotsiny. Isika la efa zanaka dia lasa dia miverina indray rehefa feo. Ao anatina vanim-potoana anankiray amin'izay azao ny famantarana amin'ny Romana 5:10 izy manambara zavatra ohatr'izao hoe mifanjaka ny lanitra ozy izy any dia tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana, zany hoe tsy resaka hohanina sy sotroana io fa fifaliana, fiadanana ary fahamarinana ao amin'ny fanamasina. Tsy adino io farany io a. Misy olona manana pseudo fiadanana, ohatra ny fiadanana, ohatra ny fahamarinana, ohatra ny fifaliana, fa tsy ao amin'ny fanamasina. Izay karazan'olo zay ny atao hoe virgine dimy adala fa virgine dimy eny dia manana solika fitaiza fanamasina. Io no différence fa rehetra samy afaka mivavaka daholo. Dia ohatran'izao mifandeha an'le izy raha lasianavavy ao anatina vanim-potoana anankiray amin'izay tafody amin'izay io ondrin'Andriamanitra io, tsy misy hetsika be, tsy misy fombafomba be, tsy misy hoe mahay anina na tsy mahay ny anina sisisy fa maheno ny feo an'Andriamanitra ary io samy manany azy. Ny sasany eo ampienoana hira voakasika ny any anatiny any, ny sasany eo ampitoriana teny, ny sasany mandinidinika eny fotsiny dia tonga zay dia hivavaka raha tsy azonao mihitsy je hazo paiso eo ny ataony inona eo amin'ny paiso afaka 10 minitra izy dia hivavaka hono izy ny paiso tsy azonao zany fa Andriamanitra miantso ny azy amin'izay fotoana izay dia mampodiny azy amin'ny fomba tsy takatra ny saina. Misy karazana olona tena mieritreritra ianao hoe ity pastera ity ny tena mpijangajanga raindrainy ho ahoana ary hiarainy ahoana ary izy lasa tafody sy tafaverinao amin'ray tsy nohony amin'le mpijangajanga raindrainy fa nohony amin'le zanakadala mila ampodiny dia fitaovana daholo ny zavatra rehetra araky ny teneniko anao na ny paiso ary afaka ampodinany na ny zazakely miteny ary afaka ampodinany zay tenenan'i Jesosy raha mangindry hoe ny ankizy indray no miteny ny ankizy afaka mitoro filazantsara satria tsy avy amin'le olona tsisy fiderana va ty amin'ny paster tovy fa avy amin'Andriamanitra izay miasa ny ampon'le olona. Amen. Rehefa tafody ny olona anankiray ao amin'ny rainy dia matsapa amin'izay izy an'ilay fiadanana, fifaliana, fahamarinana zay ao amin'ny fanamasina. Fa zao ny zavatra lazaiko anao anatin'le toy an'le tantara amin'izay. Ny aina isika ao anatin'ny tontolo na fanompoana an'Andriamanitra ary anazava ako hoe inona ny mahatonga zavatra sasany mitranga sy hitsapatsika ao anatin'ny fiainantsika eo. Rehefa manomboka mandroso ny andro fotoana mety tsy mbola fantatrao loatra ny antom-pisiny zany fa fantatrao fotsiny zany tanio zany hoe tena za tena Jesosy, za tena ohatran'izao, za tena manompo sy sisa rehetrarehetra. Mety misy zavatra zany tsapanao tahaka an'izay. Fa rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana
dia maheno amin'izay ianao mino aho fa mitovy amiko ny tsirairay aby a mahafinaritra be manao le vovoalohany le votafota le zanakadala zany tena tsara tena zao tena ohatr'zao tena ohatran'izao sy sisa rehetrarehetra mahafinaritra be mihitsy le izy fa ao anatina vanim-potoana anankiray ao anatin'ny fiainantsika amin'izay a dia misy zavatra manomboka enitsika ohatran'ny mevotsitra ohatran'ny tsy tena miaina intsony an'ilay ambaran-tenin'Andriamanitra teo hoe fiadanana fifaliana ary famarinana ao famanasana ohatran'ny manomboka matsapitsika hoe raha mila posina zany aona raha taloha mivavaka tena tonga dia any tena vo mihira tena mihira rehetra aloako mivavaka tena tonga dia ao ohatrany hoe mitatoaty zany ohatrany somary ohatrany tsy tena maisamaisa raha le vitesy tsy ampy menaka vitesy rehefa maisaka dia le manao dran'izany izy rehefa afindra fa hoana ary mahatonga an'izany zavatra zany fa manina ary tsy miaina an'izany zavatra zany fa ino fa lasa miaina an'izany ankehitriny dia rehefa tsy azon'ilay zanak'Andriamanitra sy lay olon'Andriamanitra izay tafoty zay dia toy izany foana le lalana aloha toy izany foana le lalana dia arakaraka ny anohizanao le lalana dia lasa misy fanaonao taloha lasa ohatra miverina ndray taloha ohatra ianao tsy mavaky lony amin'ny haniko hoaninao ohatra ny tonga foana zany taloha ianao tsy dia mivaky lony amin'ny fahasalamanao fa ny tompo manasitrana anao fomba tsy takatra ny saina menina ohatra misy vanim-potoana anatin'ny fiainanao lasa miverina le zavatra ny saintsaina be lehibe taloha lasa miahiahy ny amin'ny zanakao tsy nanao an'izany ianao taloha fa zao ianao na tsy haiko na mety tevolana tatoato na embolana na tamin'ny heritaona azo oatra verina miahiahy zany azo oatra tsy en sécurité zany any anatin'ny sainao any lasa ohatrany tsy milamindamina zany fa hoana ary mahatonga zany ohatrany mivavaka fa tsy henoko le firyentana tsy henoko le hafanana ohatrany mbola vitaka any le mifomaraina fa misy zavatra tsy ampy ao dia misy zavatra terena be fotsiny rairay misy zavatra tsy milamina satria maninona dia teo zany endrika sary no naseho an' Jesosy mikasika amin'ilay zanakadala izay tapa-kevitra ny ody fa zavatra raha-panahy indray no izanako anao fa miverina indray le zanakadala miverina indray le tantara le zanakadala ao anatin'izay zavatra izay zany hoe avy tao amin'ny tranony raina izy a verina faharoa zany le tantara efa tafody ny arainy zanaka tena nanombo tena faly fa ao amin'ilay tranony rainy indray izy a lasa indray izy nikisaka dia rehefa lasa izy nikisaka dia manomboka amin'izay jereo le tantara mitady ny finankisoa izy zany hoe misy zavatra tsy ampy ao anatiny ao dia tonga saina le zanakadala any ny mpanompony raiko izy izy manakany zaty amin'ny tany fonty ade ody amin'izay a misy vanim-potoana anankiroa ao anatin'ny tontolo fanompotsika an'Andriamanitra ny anankiray ny fotoana izay iverenantsika mampody atsika tena tsapanao mihitsy hoe za io za zany ambary zany tena henoko mihitsiny ny olona maheno an'izany teny zany tafotoana ny olona maheno an'izany zavatra zany tezitra rehefa mitorina ny filazantsara tao anatin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia jereo tsara fizaran'ny olona tao ozy izy le anankiray hoe ozy izy le apahany anankiray hoe leo ny divay mamy reo fa ozy izy le apahany anankiray hoe ry rahalahy inona motoana zany hoe le apahany anankiray maheno an'ilay fanambarana tsisy impakta ny anatin'le izy fa lazay fa olona sotro divay reo dia lasa miteny espaniola lasa miteny anglisy aza kosa aloha marina za zany rehefa misotro rehefa mamimamy hoe izy tonga dia vadika teny frantsay tamiko ny resany bonjour chéri ça va tu es belle
ka film efa fahitany zalahy zany de izy mamo le fitako mamo fa le hafa kosa naheno an'le izy de naheno fiteny tena tsy mamo zany tena mahay zany le mandeha misy américaine nanambady japonais izy de le japonais manaraka izy bouddhiste de nentin'le américaine mivavaka izy nanao mahiaraka amiko kozy izy le hivavaka de lasa na de tsy sazoka fotsiny le japonais de mitsanganana izy le mivavaka e de fotsiny izy miodiody tampotampokeo le olo leo akaiky miteny japonais de lasa miteny tsy mitodika any aminy zany fa miteny tsy fantatra le olo leo akaiky de miteny japonais gagabe le vehivavy miteny de miteny le lehilahy koa tsy mahazo zay teneny zany fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy de miteny tsy fantatra izy de ozy izy le teny amin'ny teny tsy fantatra japonais zany hoe efa nandramanao daholo ny andriamanitra fa rehetra ndaondray andramo zany jesosy gagabe le japonais kaiza ny anaranao japonais ozy izy le ranamany hoe japonais inona koa za tsy mahafantatra zay japonais anao zany ko zany tenenao amiko hoe efa nandramanao daholo ny andriamanitra rehetra andramindray jesosy tsy fantatro na zavatra zany ka izy miteny tsy fantatry iny miteny japonais de miasa andriamanitra nympony rehefa mandeha ny vanim-potoana sy ny andro sy ny fotoana ao zay teo a de hitaranakisehy teo a misy zavatra mifotsitra ary avelan'andriamanitra le mitekana izy le mikisaka izy satria inona ny antony andriamanitra te hitondra azy amin'izay amin'ny antom-pisiny ny antom-pisintsika raha lasianabavy a dia efa mitoriko ty le mandeha zay ny atao hoe société de consommation zany hoe le mpandany fotsiny any mivavaka be dibe miaina an'izany ohatran'izany ohatran'ny société de consommation manangona madécranture fasy angoina daholo ty rehetrarehetra ty de alovola de aveo tsy lany akory sasisy be dibe ny mivavaka everina fa zany ny atao hoe manompo an'andriamanitra manangona fotsiny tonga de ampiangonana miainy tory-teny de mivavaka de manandra tanana de miteran'andriamanitra de manao zao de manao zao de manao zao voaloha le izy mety mahita fiadarana ianao mahita fitsarana ianao ary tena faly fa mivanim-potoana anankiray tsy mety tsony le izy rehefa tsy mety tsony le izy de zao am'izay nambarako aminao eo enao natao hoe miditra amin'nay teboka faharoa ao anatin'ny fiainanao miaraka amin'ny kristy azy mila miala am'izay ianao eo amin'ny teboka voalohany de tsy inona falay mahazanaka fotsiny any ny zanakitsika de société de consommation rehefa ao amintsika ny zanakitsika de tsy misy ataony afa tsy ny mandany an'izay no aretsika satsy zay ianao manangom-bola de le vola andoavana ekolazy ivitanana akanjo vitanana kiraro anaovana an'ity avindray zao krismasy efa manao endriendry am'izay zao ry zalahy tesy manao maditry zany tsonoy raha ivolana sisa de krismasy raha voateneninao izy oui maman oui papa atsonao izy oui fa février izy atsony eo apotra ihany satria zay le mahazazy mandany fotsiny any mandany fa manatin'ny vanim-potoana anankiray am'izay tsy mandany tsony dray fa izy ndray lasa miary asino de isika ihany koa na tontolo mpiainatsika miaraka amin'andriamanitra misy vanim-potoana anankiray izy izy mbola folo mbola zaza de nanao tahaka zaza zay na de fahazasanana-panamandary maka fiadanana ao am' jesosy maka fifaliana ao am' jesosy masy falimbavaka ao am' jesosy masy fanasitranana ao am' jesosy zay le zanakadala mbola atao amin'ny tranony rangy mihinana miakindo sy ny sisa rehetrarehetra fa enyle zanakadala am'zay misy zavatra tsy milamina atao anatiko ato zay natao maniarainy miala misy zavatra tsy milama atao anatiny tao tsy mety amiko ty mihinana lasa izy nandeha ka lasa izy nandeha de tany amin'ny tany zay nandehanany tany de everan'ny fahaniny ahitany an'le zavatra afo zay tsy tsapany ao anatiny ao de nihinana voankazo finan-kisoa izy te hihinana voankazo finan-kisoa izy fa tsy mety tany am'izay misy azy tany izy tsy mahatsapa fiadanana intsony fa tepitepy no hita ny tany
tsy tsarana no hitantany isika zanak'andriamanitra ihany koa raha mijanona eo amin'ny toerany zanaka mpandany fotsiny isika sy mpihinana sy mpisitaka ny zavatra izay ataon'i Jesosy Kristy ho atsika midera azy ny amin'ny famelan-keloka midera ny amin'ny fitiavany tomba misaotra aminao ny fahasoavanao sy ny sisa rehetra avanim-potoana anankiray misy zavatra tsy heninao tsony ao anatin'ilay izy misy zavatra tsy mipasy tsony misy lalana izay ozy izy ianao hoe le hiro ohatran'izao zara vo maheno an'iny tonga dia ao a fa alefanao le hiro ohatrany tsy ao izy zany avereny raha tsy ao ihany aizary izy zany fa ahoana ary zany miditra tanjona faharo misy miditra dingana faharo ianao zay ary zay natao hoe fahalehibiazana ary zay natao hoe mpianatry Kristy amin'izay tontolo roa ny fanompona an'Andriamanitra anankiray zanaka dia ny anankiray mpianatra ozy eo amin'izao na tonga 5:10 hoe raha mamobe ianareo dia ho mpianatra tokoa ianareo inona dikan'izany misy zanaka tsy voatery mamo dia misy olona tonga midingana atao hoe mpianatra eo izy mamo amin'ny Luka 12:20 tsy nadetiko tsony atao bokin'ny Luka tsy nadetiko amin'ny Luka ao le izy dia misy ny fanambarana izay mitenean'i Jesosy ho an'ireo olona izay tahanaraka azy raha misy tahanaraka ankizy anany tenany dia hitondrany azy fijaliana dia anaraka amin'izay tsy mijanona eo amin'ny toeran'ny zanaka intsony fa miditra amin'ny toeran'ny famokarana amin'izay rehefa tsapanao ao anatinao fa misy zavatra tsy mipasy tsony ohatran'izay le zanakadala misy zavatra tsy mety tsony misy zavatra tsy alaise tsony dia fotoana amin'izay famoazana ho an'Andriamanitra zay averiko eto aloha le resaka natsapa aloha taloha le olona natsapa taloha ny resako teo fa tsy hoe olona tsy natsapa ninona akory taloha dia tonga dia hipasse vitesse deuxième fa sy mbio embrayage io avotonga ianao dia deuxième foana ny tondranao ny tôbile sy mbio fa le taloha ianao natsapa na eny ny asan'ny tompo tao am-ponao ianao fa iny dia zao ianao tsy matsapa tso fotoana amin'izay zao fanoloranao tenanao sy firesanao amin'ny tompotompo za te iaina amin'ny antom-pisiko amin'izay fa tonga zao fotoana taloha ny hinana zay vokatra tao amin'ny tranony ray fotsiny zao atea iaina amin'ny antom-pisiko amin'izay fa raha voavariana fotsiny tsika zany mampatonga olona tena lazaiko anareo a possible mihitsy ny zanak'Andriamanitra sasany tsy maheno fiadanana ao anatin'ny fola dia inona ny problème an'izay rehefa tonga rehefa avy eo mametraka lasa misy namany anarante izy fa nameloha-tena ny anaty sao dia mbola tsy nateraka indray ary sao dia mbola tsy voavonjy ary sao dia mbola tsy ao amin'ny Kristy ary tena mety mbola tsy ao mihitsy raha olona mbola tsy natsapa taloha mety mbola tsy ao mihitsy raha mbola tsy natsapa taloha dia fiainana foana ny fiainana fa raha nanana départ tsara ianao kanefa matsapa fahalainana ankehitriny matsapa faharerahana ankehitriny matsapa tsy fahavokarana ankehitriny dia ozy amintsika zao no vanim-potoana iresana amin'ny tompo amin'izay za teo velona araka ny antom-pisiko rehefa miteny Paoly rehefa miresaka Paoly dia zavatra ohatran'izao ny ampianariny hoe rehefa ho faty moa izy dia zao nambarany hoe navita ny fiazakazahako aho izy izy navita ny fiazakazahako aho niady tsara ny finoana ankehitriny dia satrohanao aho ny satroboninahitra fiainana iny satroboninahitra fiainana iny a tsy fiainana mandrakizay tsy famonjeny fa iny atao hoe lokan'izay rehetra niady tao amin'ny Kristy misy karazany olona roa zany ny olona zay andova ny fiainana mandrakizay ny anankiray zanaka fotsiny amin'izao tsy navokatra nin'iny baiboly milazana zany tsy zany mamorona Korintiana 1:7 milazana zany ozy izy tenin'Andriamanitra milaza hoe ho zatoetra amin'ny afo ozy izy ny asan'ny olona
zay dikan'le hoe niasany manaraka azy zaho mba mizara fahalalana andreo fa ohatra masosotra be na zay mihaino an'le olona mihetrehtra zay niasany manaraka azy dia mpanjaitra zany izy any an-danika iana zany mpanao kiraro zany kiraroniza zany no ataony any kiraro masindapiera sa masindapo fa le atao hoe niasany manaraka azy dia zao mpitory filazany tsara dia rehefa maty a dia manaraka ny asako hoentina ny an-davitra ny asako dia ho zatoetra amin'ny asa dia raha maharitra ny asako dia mahazo valim-pitia ina valim-pitiako satroboninahitra fiainana no anarana raha tsy maharitra ny asako dia ho faty-antoka fa ny tenako dia voavontsy kanefa tahaka n'izay avy amin'ny afo ihany inadika zany ny aina zanak'Andriamanitra fotsiny fa tsy ny aina n'le antopisiko teto amin'izao tontolo zanak'Andriamanitra fotsiny fa tsy miditra ho mpianatra Kristy zanak'Andriamanitra fotsiny fa tsy lasa mpanaradia ny Kristy mijanona ho société de consommation ary tsy zany miantson'Andriamanitra tsika raha lasiana vavy tsy mpandany ao amin'ny fanjakana azy dia mpangataka foana zany ny mampatonga ny olona isaka mihetsy olona efa tena nandray famonjena resako fa isaka mihetsy dia même sujet de prière isaka mivavaka tsy maintsy tadidy akoatran'izany fangatana amin'ny raha lasiny alavavy mba enambavaka le asako le zaho za zany tena resy za tena milazanareo za tena resy lahatra rivo isanjato amin'ny filazantsara fa rehefa milaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy zanaka mangataka haniny zany marina zany rehefa miteny tenin'Andriamanitra fa tsisy tsoamy ianareo marina zany fa position atsika no olana ao anatin'izy ina position le zanakadana enao tokony ilana ny zavatra rehetra io ningana tonga saina mihitsy any mpanompony raiko manakamo za mity tany foana ity tsy nino voankazo finankisoa ny tiako hoaniny jereo tsara le izy zanak'Andriamanitra fa mitondra faisana zanak'olona manaka tao fa tsy mitady hinana sakafo ny mpanampitsony fa mitady hinana sakafo ny kisoa voankazo fihinan-kisoa zany ny fandehan-drano raha ianao zanak'Andriamanitra fa matsapa n'izany zavatra ny za pastera tsy miadana zany tao mitady ny voankazo fihinan-kisoa rehefa mitady voankazo fihinan-kisoa dia ohatrany ahoany zany zavatra zany le tsy fiadanana ny anatinao dia davinao tsetsemana amin'ny zavatra raha mamanana raha mba fitondran'Andriamanitra ny quartier misy ty quartier ty tsy milamy mba hitao mba afaka mba azo an'le asa rehefa raha mba raikitra izay asa izay pastera dia raha mba afindra trano amin'izay zay mba rio milamindamina tsara ohatrany any aminareo any mety aminay mihitsy zany atao voankazo fihinan-kisoa fa nafindra izy ianao nafindra izy raha vao mbola tsy tafody eo amin'ny tranony rainao ianao voankazo fihinan-kisoa tsy mety aminao fa dia fatatra tsy mety aminao zany ary ianao zay miainao androany zay ny alalana ny ondrony Kristy io tonga dia valida ny anatin'ny sainao any ho an'azy ny efatra fantatrao zany fantatrao hoe aiza ho aiza tao anatin'le afatra teo ny afatra ho anao fa raha vao tsy mbola ao tsara ianao tsy ainao mihitsy fa ohatrany izy daholo le ohatrany antenenao anao teo afaka baka dia nao dia andramany daholo ny filière rehetrarehetra tamin'izay nanao ino moa nanaranyty izy nianatra teny amin'ny anjery manontolo tany amin'ny université dia nisy ranamana zay miditra première année dia izy koa niara miditra première année taminay dia mananontaniana zaho dia izy efa zokonjoko fa taiza misy tia mianatra zany efa nanao quatrième année tao amin'ny physique ao izy dia miala dia zao ndray zao hiditra première année aty amin'ny électronique jerenao efa taona zany narenireny sy nanjenjeny dia tonga avy am-potoana anankiray dia andehanao électronique andray dia avy eo indray tsy mety amiko indray tsy vitako hatrany fara indray zavatra manjenjeny fotsiny rehefa ianao tena olona ny Kristy maheno ny afatra dia fantatro ny anjarako ary henonao hoe zay ny anjarako dia androany te hiresaka amintsika Andriamanitra tsy mitady atsika ho zanaka fotsiny fa zanaka mahafokatra. Dia androany te hiresaka amintsika Andriamanitra tsy mitady atsika ho zanaka fotsiny fa zanaka mahafokatra. Dia androany te hiresaka amintsika Andriamanitra tsy mitady atsika ho zanaka fotsiny fa zanaka mahafokatra. Dia androany te hiresaka amintsika Andriamanitra tsy mitady atsika ho zanaka fotsiny fa zanaka mahafokatra. Dia androany te hiresaka amintsika Andriamanitra tsy mitady atsika ho zanaka fotsiny fa zanaka mahafokatra. Dia androany te hiresaka amintsika Andriamanitra tsy mitady atsika ho zanaka fotsiny fa zanaka mahafokatra. Dia androany te hiresaka amintsika Andriamanitra tsy mitady atsika ho zanaka fotsiny fa zanaka mahafokatra. Dia androany te hiresaka amintsika Andriamanitra tsy mitady atsika ho zanaka fotsiny fa zanaka mahafokatra. Dia androany te hiresaka amintsika Andriamanitra tsy mitady atsika ho zanaka fotsiny fa zanaka mahafokatra. Dia androany te hiresaka amintsika Andriamanitra tsy mitady atsika ho zanaka fotsiny fa zanaka mahafokatra. Dia androany te hiresaka amintsika Andriamanitra tsy mitady a
mba ho rehefa tonga eo anaty amin'ny tompo isika dia izao ny amarany amintsika ry mpanompo tsara sady matoky natoky tamikely malapaka ambe midira ny fifaliany tompo olona navokatra ngeny fa tsy zanaka mangano fotsiny tsy zanaka mangataka fotsiny tamin'ny alarobia tena fampizana za zany tena resako aminareo mihitsy tena manana ny fiertena zanak'Andriamanitra fa tsy natao hiasa saina be ny amin'ny fiainantsika zany tsika fa Andriamanitra mandray tanana rehefa manana problema ianao na misy mitady animba ny fiainanao na misy olona tena manao menasy ary dia mitenanao hoe tsy fantatro ao nga za valeo izy eo anao tsy fantatro fa ny dadako fantatro ny dadako ary fantatro ny atoko isika fa zay ataonao tsy manino fa raha vao mioroorony any anatintsika saintsainy zao zavatra resako aminao zao position zanakadalany misy atsika tonga zany dia mahery fa efa deuxième phase tsika zao any amin'ny zanaka mamokatra am'izay fa tsy zanaka mihinana fotsiny dia mangataka fona iny fangatana tsy olana mihitsy azonao ny ray dia mangataka hafa ndray ianao satria anao dia olona mirenireny azo atao zany tena possible zany raha lasiana bavy zao zavatra zao hoe za taranakiseka nefa mirenireny possible zany zavatra zany fa tsy mirenireny mandrakizay aloha fa misy fotoana zay voatendry ny ray hoe mila tonga saina zay anao zay le tetitety hoe nody ny sainy raha vo tsy zanaka tao anatin'le trano tsisy mody saina zany tsisy olona mihitsy kakatrami dia tonga saina dia dia miavoloha tsy possible zany tsy tany ianao atrzeny ainanao koa honany dia miavoloha tampika eo le teny amin'ny andro rajoela fa nanota tamin'anitra sy teo natriamanao dia tata takana miaramila anakifolo mazo fa dadalina taizy io taminao vino ka tamin'ny endrika ahoana fa matotonga saina dia sanaka zay ary androany ny zavatra zaraitsika sy ny zavatra ilesantsika ny fiadanana avako tsara Jesosy ame fiadanana tsia ny position anao ny mila amboary rectifier fotsiny tsy azo zanakadala ataony ny telefônina ny rairaiko efa namotra tamin'anitra sy teo natrianao mba natery akanjo aty dia natery sakafo fa ela lelako tsy mihinana koteleta raha io anatery ataovy alefa andro na ho azy tsara fa rehefa tonga saina zanakadala dia lasa izy moty tsy eto ny tokony isy zany koa te ilazanao androandro za zany tsy manozogozona za tsy mampatahotra anao mihitsy hoe izy ianao sa tsy izy ianao sa iny anao sy ny tompo iny fa raha manana antoka ianao fa zanak'Andriamanitra za te ilaza aminao raha tsy eo amin'ny firenenena ny toerana tokony isy anao tsy eo amin'ny fandendehanana fotsiny toerana tokony isy anao tsy eo amin'ny toerana société de consommation tokony isy anao ka angataka foana hihinana foana aiza Nicolas aiza zao eto ambavaka ty eto ambavaka roa zany hoe mahatonga ny pino manao tao foana zany mampatonga ny pino manao tao foana dia misy olona mitady excuse misy olona mitady karazan-javatra be dia be ny sakaiso ny poivre ny ampina nefa ny loka mihitsy ny tsy matsiro le loka mihitsy ny tsizy dia sakainy any antsemana an'le izy ina dika zany sakainy any antsemana zany forcena arina nga mafinaritra be fidera dia ho any ary misy an'izao dia ho any le pasteratsy miesona foana fizako tsy alao ariva mametanetana tsara sakaiso poivre zany fa ianao mihitsy nitsonona tonga dia mahitsy ny resaka ary mila mody eo amin'ny dadanao ianao dia mila miresaka hoe za tompo tsy vezivezy eto amboniny taniny ataoko raha koa za tamin'ny heriny tsy hanao adidiny aleatsika eto zany adidy zany asa nitarana kakany zany fa ny asatsika eto ho an'iretsika dia miresamy tompo manomboka androany mila manao sacrifice io fa tsy tonga ho azy tsy hoe tonga ny fotoana dia tapitra ny fotoana eto nda hivavaka dia asiana kely ray minitra ronao atao koa Jesosy
ity ato avy amin'ny antopisiko amin'izay avalona ny le izy vitany fotoana tsy zany io fa mila manolotra ny momba ny tenanao misikotra mihitsy ariva ianao tena mitolona amin'ny tompo mihitsy Andriamanitra tsy izao ny toerana tokony misy tsy izao ny toerana tokony misy raha ianao le alipandro sy ny fomaraina ka omana izay azo amin'ny fisasana masahiny teny ao anatrehan'Andriamanitra manomboka anao tsy eto ny tokony misy Andriamanitra za tsy velona hitady voly tsy zany ny tokony misy ny zavatra rehetra mitrango amin'ny fiainantsika io ka midekala sy tsy mandeha amin'izay lony zay any tantarany zanakadala iny hevitra ara-panahany io rehefa tsy any amin'ny tokony misy anao ianao dia manao tsy tokony ataonao ozy izy ny tenin'Andriamanitra vonoty anie le zanakadaly tsy manao raharabe ny nataon'ny raintany na inody ray volana no bory sy trano valiny tsy nateo rehetrarehetra vita ny ray volana fampiresakytsika sika tsy zany natao fa vonoty fotsiny le zanakadaly izy efa niketrika tany anatin'ny atidohany tany zay le vaketsika andiny fasivymely folo teny eo teny tadany dia teny aminy hoe efa nanota teo anatrihan'ny lanitra sy teo anatrihanao tsy miendriky natao hoe zanako antsony ataovy ray ho izy samy mpanomponao vo nyteny fotsiny miara iny vo nanomboka ny teny raha io efa nanota okosaboksa zany efa niomany zafa niomany tapahanao ndray le izy zao notizako le teniko oksa fa ny ray ny namiana dia nilaza tamin'ny mpanompony dia sotika akanjo maloto ity fatatrao ny endriky le akanjo maloto endriky ny zavatra izay miangona nenantsika za te lazana koa fa rehefa tsy miaina miango isitsika zay le teneniko anao teo misy fahazaran-dratsy tafaverina misy fahazaran-dratsy tafaverina fatatrao le endriky le tsy manao kapa intsony le niteneniko anao teo efa tsy aotsony le fialana le endriky le anoanana mino mihitsy afa mivoaka ny trano ray tao io mba bolangilangana mety tsara verina vangany sady kozatra ny lava volombava ny fofona amin'io manga ny fotsiny gamy efa tsy nandro eo ambola fa ndrainy tsy namihana azy tena inon'izany tsy zany nataony ray takisotra asa tainony tsy nahaliana ny ray akory zay nataony tany fa tonga dia niantso ny mpanompo izy mpanompo avy aty manatomboka le mpanompo zany efa falibe nahazo namantsika nahazo nama mahitelandro na avy lamoramora zava-bitany lava namana la manomboka androany ozy izy ny ray mpanompo fety alaivo ny akanjo tsara alaivo ny kiraro asio inam le sivy peratra amin'ny tanana sivy akanjo tsara dia ndana volohany ombola fa ainy rainy zany efa mahalala hoe vao nandeha hitako mihitsy le sary vao nandeha fa antsary ty omby ty vo lasa fotsiny to hoe fa antsary ty omby ty gaga mpanompo hoe fofanana hoana any le omby efa fantatry ny rainy hoe manisy ambola ntsika mody io matavy tsara ty am'izay fa amyomby aizay ke miantony namanafale afody ngiara ivonoy am'izay le hoe tele ty mpanompo votonga zany kaizay zany miantony namana ary tsy azoko ange veriko hoe amidy izy iny sa isy mariazy le zokiny ve fa iza tsy mariazy le zokiny tsy amidy efa vita ny katsy hoe afaky ambola miny tsy maintsy mody eo anao telaza aminao fotoana oditsika zao misy ny raha zay tsika iny hoe anadahoanao elao raiko ao everitsika fa ny mpanody fa ho atsika ihany mila miverina amin'ny antopisika zanak'Andriamanitra mila fomaraina ny zanak'Andriamanitra dia miresaka amin'Andriamanitra hoe tompo ity aho ampiasao amin'izay aho tokony zany andany fotoantsika efa tsy ifomaraina dia herisetra inona ny asa inona zao za tena lazaiko anao tamin'ity herinandro tia tena tany aloha zany tena efa nieritreritra ny zavatra hoe za mila olona hafa hiara-iasamiko ao anatina tontolo ny asa izay ataoko zany fa tsy mety amiko ty eto dia mbola sady eritreritra ny tia eritreritra melona kona ny eritreritra azy an'Andriamanitra eritreritra zao eritreritra zao be loatra zavatra eritreritra fa tamin'ny herinandro lasa teo tena tonga saina am'izay hoe
tena anao offre daompla ny herinandro ambony ary tena limité koa ny zavatra zay ataoko satria tsy eo toerana tokony ahitana ny toerana tokony ahitana tsy eo afampona fiainana fitediavana ambony tsy zany ny atopisi ny taranakiseta fa ny atopisi ny taranakiseta re zavatra reny fanampo fotsiny any zay mampatonga amresaka aminaretsika na manakasa na tsy manakasa afaka ny velontsika na manambolitsika na tsy manambola afaka ny velona mbola tsy hitanao zany tanan'Andriamanitra tonga fotoana tsy takatra ny sainy zany fa rehefa mandeha amin'ny lalana sitrapon'Andriamanitra ny antom-pisinao ianao gaga ianao hoe avaiza ary tony sakafo tony fa maninona ary anna ny tonga saina avany amin'izay misy azy tany fa maninona ary maninona ny hatramin'izay izy tsy mipotra zao izy mipotra izy fotoana zay sahirana soranambola tena gaga mihitsy afa nataon'ny tompony tadiny toerana zay misy aminay mihitsy olona io efa roa taona 2013-2011 nanao émission radio farany tapitra ny émission radio 2011 etreretinao roa taona ry ambady misy olona mikarokany am'izay misy ao hoe tena sahirana mihitsy any tady zay misy anao fa za resy latraka amin'ny émission nataonao radio tany le tena misy zavatra tolotroana gaga mihitsy ametsy Andriamanitro de le vola mihitsy zany miasainao ny tady taranakakaina no mifampitady amin'ny vola fa zanak'Andriamanitra mila mitoetra eo amin'ny tokony misy azy fotsiny de felona izy mitaranakakaina mifampitady amin'ny fiadarana fa zanak'Andriamanitra mila mitoetra eo amin'ny toerana tokony misy azy de mialana izy taranakakaina mifampitady amin'ny fifaleny raha vao fifalinao tsy miainga fa mila anao ra ny moto reny itsy mipahy moto mahay izy iny rona contact de itsaniny any reraka mihitsy rano sanfe mety velona le moto mila tonga sainy anao fa mitoerana tsy tokony misy anao ianao zay zanakadala mitady hinana hankosoa ianao zay de tsisy manome ozy le moto hoe za tsy andeha itsao zay itsangia eo fa za tsy hetsika ny zanak'Andriamanitra tsy zany rehefa mivavaka izy tsy velona ho an'ny tenako rehefa mandeha miasa izy Jesosy ampiasao ato amin'ity toerana iasana ampiteneny ty vavako ty tsy mahay miteny ty fa ampiteneny io ampijoroy vavolombelona atao vita amin'ilay mpiara-miasa amiko ireto fa za manan'Andriamanitra mahery atao anato anokafo opportunité a izarako say tamin'ireo olona reo fa zanak'Andriamanitra zay ny antom-pisiko atao amin'ity toeram-piasana rehefa voaroka ao ianao tsy olana mety possible voaroka noho ny amin'ny zavatra zay ty mpivavaka be tadavany olona lalana zany hoe nataony olona tamin'ny Daniely tadavany rahalahy teknika mihitsy hoe inona ny fomba amelezako an'ity Daniely ty Daniely amin'ny premier ministre tao fanjakany Mediana sy ny Persiana fa madiva maritsy izy ny prime ministre de jereny zalamo zay mitony ny dalàna rehetrarehetra izy amin'reto lalàna reto zay matsy ny olombelona zay afaka contournena zay afaka manipulena zay ny problema an'io lalàna io manipulena hitan'le mpiara-miasa taminy tena hitantsika ny Daniela tsy maintsy vavaka intelo isanandro eo atsika moka lalàna ary tsy fantatra ho mpanjaka hoe zay mitetika ry zalahy deo tsika moka lalàna fa zay mivavaka amin'Andriamanitra hafa akoatra ny Dariosy mandritry ny ray volana de ho atsika eo andavaky ny liona jeran'le tolo dalàna Dariosy ohatra mahafinaritra voadogadoga koa tsy inona ny egoany Dariosy tao anatin'le izy ianao reny ny Andriamanitra mendriky ny ankofa ianao reny ohatry hoay mahafinaritra ty lalàna ty soniaviko ty voasone le izy hitany ralahy am'izay Daniela sokafony Daniela ny varavarakely lasa izy mitodika eny tsy nanana entelo isanandro izy vavaka mivoaka ny tolo dalàna tsy olana vavaka foana Andriamanitra ny lanitra ny lanitra hitany ralahy am'izay io Daniela raha ohatra ka misy tamin'ny andro taloha zany ka hoe misy an'izao fotoana zao tena nasinyselfy mihitsy io Daniela io ao enfant io izy netiny teo anatria mpanjaka ry mpanjaka misy lehilahy tsy manaraka ny didinao izy zany ozy mpanjaka Daniela narary fo mpanjaka satria sakaizany Daniela fa noho ny amin'ny tenina voaka tsy maintsy natsipy tao andavaky ny leoany misy Daniela le faso
tsy olona anako zany zaho anatin'le ligne zaho anatin'le position amin'ny antopisiko fantatry nataoko eto mety au persa fa tsy velona ho an'ny tenako ahita aloha atsipy fa tsy olona zany na tsipy tao hiara io nakaton'Andriamanitra mivanvalio sokafana ny ina moa lavaka mipanjaka mihitsy ny nanokatra fa tsy mahita tory izy nandritry ny alina sady miantso ary ambady fa matahotra n'lefa re Daniel namonjy anaovan'ny Andriamanitra namaliny tao anaty lavaka ena ny mpanjaka hoe mahakoto maro kainjery tamin'ny very Daniel inany ataon'ny Daniel ao misafosafo liona vadika saka ny liona enjany zany efa ao amin'le position na lasa za zany te hizara aminao hoe tsika tsy natao ifampitady amin'ny ohany amin'ny rano fisotro amin'ny inona tsia lafo zany mba eritrerety hoe zanaka mpanjaka ianao zanaka manana ny lazany sy ny vonina any rehetrarehetra dia ianao zany tsy amijoroa ao anatin'izany tsy zao ny any antom-pahavelomako dia ho an'ny raiko zay nalehako eto rehefa mipetraka eo amin'izay ianao lasan'ny raina amen avaksika nkehitriny dia tsangatsika dia iresaka amin'ny tompoetoko amba ty avokatra am'izay za tsy te ho variana amin'ny fiainana amin'ny maha-olombelona fotsiny za tsy te ho variana amin'ny fifampitediavana amin'izao fiainatra fa tsy zany tokony izy imresana tompo raha maniry ariva avaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 6 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo